amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao rery no afaka mikasika an'izy Andriamanitra. Zavatra rehetra dia hainao atao. Tsisy zavatra izay tsy voafahanao Andriamanitra. Fa rehefa mino izahay dia misokatra ny varavarana, misokatra izay rehetra amidy hatramin'izay. Mangataka aminao fany masina Andriamanitra mba kasio manokana ny fon'ny olona mba hisokatra ary hanam-pinoda fa ho tanteraka izay rehetra angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sy ho lahatra manokana ny fony, ny sainy, ny fanahy, ny fahatsapany, ny fandresen-dahatra. Andriamanitra misy havana izay nanao tena Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'izany. Ianao mihitsy ny tondra azy, ianao mihitsy ny naniraka mpamoho Andriamanitra, ianao mihitsy nikasika amin'ny fony Andriamanitra, mitonga zanakao Andriamanitra. Misaotra tompo fa tsara loatra ianao Andriamanitra. Angatahana aminao mba tsy hiverin-dalana mandrakizay izy. Nanitena aminao izy Andriamanitra mba tsy hiverin-dalana. Ninona zavatra atrehany na tribonaly Andriamanitra, ianao le nanamboatra azy Andriamanitra no anetsika zavatra tsy takatry ny saina Andriamanitra, ampitsahatra izay rehetra, tsy namboleny tanao izay rehetra Andriamanitra, mampiorony zanakao Andriamanitra satria efa anao ireo, efa anao renao ny adidy azy hatramin'ny farany Andriamanitra mba tsy hahatonga azy hiverin-dalana mandrakizay Andriamanitra. Raha eo misaotra anao ny amin'izany Andriamanitra. Ianao nikasika ny saina surezetra, ianao nikasika ny fanahany, ianao nikasika ny fahatsapany, ianao nikasika ny fandresen-dahatra mba amidy zavatra rehetra efa voalaza mitonga ary sitraponao marina Andriamanitra. Ianao le mpanasitrana mpanangana Andriamanitra, mora azo amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao le tompon-deha sy fahefana rehetra, anetsika ny intervention-nao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Fenoenao izy fany masina raha hiatrika an'izany ady zany, ampitomboiny etaetany ary aoka hitombo ny fahatokisana anao Andriamanitra fa tsisy zavatra tsy hainao atao Andriamanitra. Alleluia. Fa ndrio manokana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny olona izay mety manana fomba fijery ratsy aminazy. Fa ndrio amin'ny fomba tsy takatry ny saina aza milana raha tsy mandray era avy aminao Andriamanitra, aza milana raha tsy voafody, aza milana raha tsy mahatsiaro anao isan'andro. Ireo koa Andriamanitra, ireo zany malgré ny fahavarongariana mahatanora azy Andriamanitra dia be ny zavatra mety mi-influencer anazy fa androany kasio manokan'ireo Andriamanitra. Fenoenao izy fa ngio manokana izy Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Aza milana Andriamanitra raha tsy voalohany, raha tsy lohany amin'ny zavatra rehetra. Ianao ny ameana anazy hery tonga azy ho tafavoaka amin'izay zavatra rehetra mety manintona anazy, hiverin-dalana manintona anazy, hivariana Andriamanitra. Ianao ameana azy fahazava-tsaina, ameana azy fahatakarana Andriamanitra. Miankana aminao rery izay Andriamanitra, tsisy azo anteheranay afa-tsy ianao rery ihany, afaka mameno izay panga rehetrarehetra ny fiainana tsiraray avy. Misaotra ny amin'izany teninao zany, izay zavatra rehetrarehetra olana izay tsy voalaza eto Andriamanitra, ianao ny amana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatra manokana tsiraray Andriamanitra, aokany mafatrikina fahanao hery sy fahefana Andriamanitra. Ianao ny afaka mampitohy ny tafio-drivotra, ny siklona ary afaka latsahatra ao Andriamanitra. Nerinao masina n'izao fotoana izao fotsiny Andriamanitra dia nataonao tsara ny andro androany. Misaotra Andriamanitra fa nitaonao tany amin'izay nisy azy tany ho tonga amin'izao fotoana mba afaka manokana izao. Tsara loatra ianao Andriamanitra. Andriamanitra aoka tsy ho raisinay ho zavatra kely zany Andriamanitra, fa miara-miasa ny zavatra rehetra asoa izay tia mirery anao afaka mikasika. Ianao ny anterana, ianao ny anterana fifantonana eny. Pandresy izay satria miaraka aminao Andriamanitra, tsy avelanao angany hiamandrakizay zany. Nahatra ho anao reny any dia kinay aminao zany vavaka izany Andriamanitra. Apetraka feno am-pelantananao Andriamanitra, dia sy lena ho amin'ny fanahy Andriamanitra. Tsisy olombelona, tsisy circonstance, tsisy situation afaka arava izay zavatra efa voatonona teto amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy fa eto anao manatrika tsirairay avy. Anao manana fotoana tsara indrindra. Anaran'i Jesosy Kristy Tompo, voninahitra ho anao rery azy. Alleluia. Amen.